Apetrany tompo klasy tompo vavy no alorako ny arahabaonao izay manaraka ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao. Asaiko ampanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika azy ary dia lohateny misongadina avy hatrany. Ny fitondrana teteza mita 7 sy 4 arivo no namotika ny jirama ka nanao fifanarahana tamin'ireo orinasa tsy miankina hamokatra herinaratra teto Madagasikara ho ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao androany. Naleo ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina nanefa nanoho ny fifanarahana tamin'ireo orinasa tsy miankina toy ny Enelak ireo tamin'ny famokarana herinaratra rehefa tafaverina teo amin'ny fitondrana ny taona 2020 sy 4 arivo toy izay nanoho ny tetikasa fananganana tohadrano toa ny Volobe sy ny Saofitra izay niavina tamin'ny fitondrana Rajaonarmampianina tao aorian'ny taona 2020 sy 4 arivo ho ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao androany. Apiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 5 ora sasany ariva amin'ireo toerana miisa 300 eto amin'ny tambajotra iraisana-Antananarivo ny jirama raha ny fampahafantarana navoakan'izy ireo androany. Ahatra ora iray sasany isaky ny fahatapahan io délestage tournant io izay vokatry ny fahataran'ny solika mampiodina ny milina mpiara herinaratra ao amin'ny jirama eny Ambohimanambola sy ny fiainan'ny ahavon-drano eny Andekaleka amin'ny fetra farany ambany ho ny jirama. Tsy ananana hantra izay tratra ao anatin'ny raravony sy alatr'olona amin'izao ary tsy misy olona afaka manao fanelanelanana na hiaro ny havany ao anatin'izao raharaha izao rehefa misy ny tratra ho ny Prime Ministra Mamitina Rajaonarison androany. Ny anajanona naingana ny tranga alatra sy von'olona io moa no tanjon'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao ho ny Prime Ministra. Anaraka ny meteona ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso alarobia kosa indray ary isika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Indray ary tompoko lasy tompoko vavy niarabako anao any tokantrano any ianao izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao ny vinavinan'ny mety toetry ny andro amin'ny rampitso alarobia indray metiko anao izao amin'ny ankapobeny aloha zany dia isy ny fidinana ho an'ny maripana ho amin'ny faritra sasany andeha aro atongotsika izany vinavinan'ny mety toetry ny andro izany aro atongotsika izany ho ny tapany maraina avy hatrany amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara no entsika mantarana izany vinavinan'ny mety toetry ny andro izany anitantsika amin'ny saritany Madagasikara izao raha ho an'Antananarivo sy Fianarantsoa aloha izany dia isy ny zavona ho an'ny tapany maraina ho an'ny rampitso isitaka kely ho an'Nosy be kosa indray isika no hanohizantsika izany vinavinan'ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso izany raha ho an'ny rampitso alarobia manareo any Nosy be ihany aloha izany dia ifandimba raha ho ana sy ny masoandro 20 hatramin'ny 1 degré Celsius ny maripana voavinavina ho anareo any Nosy be iverenantsika kosa indray ary ny tapany maraina ho an'ireo faritra sasany ho an'ny eto Madagasikara hatrany raha ho an'ny faritra atsimo Nosy ho an'ny Toliara aloha izany dia ibalika ny masoandro raha toa kosa ka ifandimba raha ho ana sy ny masoandro ho an'ny Mahajanga ho an'ny faritra avaratry ny Nosy ary ny faritra atsinanan'ny Nosy iny izay makasika ny vinavinan'ny mety toetry ny andro ny tapany maraina andeha koa sary izao ho jerentsika ny mety fiovana izany ny tapany hariva indray amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany nefa no entsika mantarana izany vinavinan'ny mety toetry ny andro izany amin'ny ankapobeny aloha izany dia ifandimby avokoa ny trahoana sy ny masoandro ny faritra afovoantany ny faritra atsinanan'ny Nosy faritra andrefana ho an'ny Mahajanga ary ny faritra avaratry ny Nosy any Antsiranana raha toa kosa ka ibalika hatrany ny masoandro ho an'ny Toliara ny maripana fandraiky amin'izay kosa metiko anao amin'izao fotoana izao dia 30 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny eto Antananarivo no ahitana an'izany raha toa kosa ka 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ao Mahajanga ao no ahitana izany izay no mahakasika ny vinavinan'ny mety toetry ny andro ho an'ny rampitso alarobia misaotra anao nanaraka izany ary manasa anao ny tenako anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao manome fotoana anao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Isaorantsika iaby mitondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinan'ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso izay efa mialoha ny idirantsika amin'ny antsipiriam-bao voaloha dia iverenantsika vetivety ny lohateny. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée.
Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color Look Mateza manamora ny fiainagnanao. Andao anao vacances Scofield Travel Picarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 038 05 509 32 na 032 03 377 30. Marina mofa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Ny fitondrana teteza mita 4 no namotika ny JIRAMA ka nanao fifanarahana tamin'ireo orinasa tsy miankina hamokatra herinaratra teto Madagasikara ho ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao androany. Naleo ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina na nefa nanohy ny fifanarahana tamin'ireo orinasa tsy miankina toy ny ENELAC ireo tamin'ny famokarana herinaratra rehefa tafaverina teo amin'ny fitondrana ny taona 2024 toy izay nanohy ny tetikasa fananganana tohadrano toa ny Volobe sy ny Saofitra izay niavina tamin'ny fitondrana nasional mampianina tao aorian'ny taona 2024 ho ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao androany. Apiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 5 ora sasany hariva amin'ireo toerana miisa 300 eto amin'ny tambazotra irasan'Antananarivo ny JIRAMA raha ny fampahafantarana navoakan'izy ireo androany. Ahatra ora iray sasany isaky ny fahatapahana io délestage tournant io izay vokatry ny fahataran'ny solika mampiodina ny milina mpiara herinaratra ao amin'ny JIRAMA eny Ambohimanambola sy ny fiainan'ny ahavon-drano eny Andekaleka amin'ny fetra farany ambany ho ny JIRAMA. Tsy ananana hantra izay tratra ao anatin'ny raravony sy alatr'olona amin'izao ary tsy misy olona afaka manao fanelanelanana na hiaro ny havany ao anatin'izao raharaha izao rehefa misy ny tratra ho ny Prime Ministre Mampitiana Rajaonarison androany. Ny anajanona naingana ny tranga alatra sy von'olona io moa no tanjon'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao ho ny Prime Ministre. Idirantsika avy hatrany amin'ny Antsipriam-baovao naleo ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina nanohy ny fifanarahana tamin'ireo orinasa tsy miankina toy ny ENELAC tamin'ny famokarana herinaratra toy izay nanohy ireo tetikasa fananganana tohadrano toa ny Volobe sy ny Saofika izay nosiniavina tamin'ny fitondrana Rajaonary Mampianina ho ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao androany. Nandritra ny fahapotehan'ny orinasa JIRAMA tamin'ny teteza mita 4 nefa no nanaovany andreo fifanarahana tamin'ny orinasa tsy miankina hamokatra herinaratra ireo raha ny nambarany hatrany. Tokony voakaraka izany ireo mpiasa-panjakana sy mpitondra miraitsy-kombakomba na nefa ny vidin'ny herinaratra tamin'ireo orinasa tsy miankina ireo izay tsy namokatra herinaratra akory araka ny fifanarahana ho ny Filoha Nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany. Leonardo Andriamparany, Nehemia Rakoto Arso. Ny tombobe ny filana herinaratra noho ny fitombony isan'ny mponina eto Madagasikara kanefa tsy manana politika ho an'ny herinaratra ny fitondram-panjakana nanomboka tamin'ny teteza mita 4 hoy ny filoham-panjakana teo aloha sady Filoha Nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany. Aza tiantsika efa nanomboka tany amin'ny taona efa 20 taona 20 taona lasa zay ny tombobe ny filana amin'ny filana énergie satria nisy ny taux de croissance sy ny sisa. Isika dia lasa voamaika niankin-doha be da be tsy nanana politika ny fitondram-panjakana tamin'izany indrindra tamin'ny transition niankin-doha be da be tsika zany tamin'ilay atao hoe termika zany hoe groupe ngeza be mandeha amin'ny gasoil ny ankabeazany zany lafo be io tsy voafehantsika. Ny apotika ihany koa nefa ny JIRAMA noho ny fitombony vidin'ny famokarana herinaratra ho ihany Rivo Rakotovao. Masintsika nefa ny JIRAMA ny potika ny famokarana
tsotra ny antony mitombo ny ataoko hoe ny tahampamokarany tsy ny tahany fa ny vidiny famokarany énergie zany a nefa nataon'ny fitondram-panjakana teo an'elelan'izay indrindra nanomboka tamin'ny transition tamin'ny 2009 dia vao mainka nampidinina mividiny ny facturation raha ataontsika hoe ariary zato zany roanjato ny namokarany ohatra zany a dia ozy ny fanjakana amin'ny 10 ariary zato fa fenonay tsy mifenony fitondram-panjakana le izy a tamin'izany fotoana zany dia faty antoka be le any Jirama dia potika ilay fitaovam-pamokarana. Teo no antony fitadiavana vahaolana ny fanarahana tamin'ireo sehatra tsy miankina ny amin'ny famokarana herinaratra hoy Rivo Rakotovao. Ka natonga le politika hoe tsy maintsy mitady ataoko hoe vahaolana hafa. Ny vahaolana raisina tamin'izany dia ireo contrat resahana mandraka ny hoany ireo tamin'ny taona 2009 ka hatramin'ny 2014 dia ireo contrat ireo dia niezaka izany zay manambola manana ny ataoko hoe ny fahaiza-manao a hoe io fa tena menjera Jirama satria lasa olana structurel olana ara-drafitra mihitsy la izy ary teotsika nomboka 2009 miankin-doha be da be amin'ireo tsy miankin'ireo zay nanome an'ireo inona nataony groupe misy any contrat hoe afaka rotonareo dia manangana ny zao mba azo angovo amin'ireo zavatra azo avozintsika. Tsy afaka nanapaka ireo fifanarahana ireo nefa ny fitondrana Rajaonary Mampianina rehefa nompotian'ny fitondrana teteza mitany Jirama hoy Rivo Rakotovao. Tsy nanapahana ny contrat dia tsy miankin-doha be loatra tsika tamin'io. Tsisy Jirama ny potehana nandritra ny 5 taona nalaina zay vola nalaina tao ny olona manao ny fournisseur groupe tao miraitsy-kombakomba. Efa nisy nefa amin'ny politika napetraka ny fitondrana teo aloha Rajaonary Mampianina ny alana tamin'ny fampiasana ireo vondrona mpiara herinaratra ka nanganona ireo fotodrafitrasa ho an'ny herinaratra hoy Rivo Rakotovao. Tsy notanterahin'ny mpitondra tao aoriany nefa nitetika sa ireo fa ny fifanarahana tamin'ny tsy miankina no notohizany hoy Rivo Rakotovao. Tamin'izay nitondra ny politika inga Rajaonary Mampianina tamin'izany ny fanjakana dia hoe fandoa hijery lavidavitra kokoa hanao an'ilay transition énergétique mba hialana tsikekely amin'io resaka groupe termique io tsy kelikely maharitra io ary anangana an'ireo fotodrafitrasa lehibe toy ny volobe sy ny saofika sy ny sisa tsy nataon'ny fitondram-panjakana ingainy Rajoelina zany fa nitohiziny ihany le contrat ary nena vesatra be satria niankin-doha tanteraka 9% famokarana ny herinaratra lasa miankin-doha amin'ilay tsy miankina. Na tsy namokatra ny herinaratra ny fanarahana aza nefa ny orinasa Unelec dia nandoha vola tamin'ny hatrany fitondram-panjakana hoy Rivo Rakotovao. Ny olona niraitsy-kombakomba na nefa ny vidin'ny herinaratra tsy novokary ny orinasa tsy miankina io araka izany no tokony ho fantarina hoy ity filoham-panjakana teo aloha ity. Tsy namaky banky ny Unelec na iza tsy namaky ny trésor izy fa nalohan'ny fanjakana zany zavatra tsy mety zany any zany mitarika ny sain'ny olona ary mitarika fitondram-panjakana izy any raitsy-kombakomba tamin'izany averiko nay mandetsy marina zany contrat natao rehefa nilaza ianao fa folo mivokarinao dia folo mivokarinao rehefa tsy mivokatra dia manazava ianao fa tsy mena kosa ny karamanao amin'izay zavatra tsy mivokarinao ka io firaisana tsy kombakomba iny tokony jerena zay ny filoha moa teo ary fatany manana profo izy matoa milaza hoe misy avy ianao ataon'ireo olon'ireo ohatra nilazainy zareo amin'ny députation koa le ireo député koa le izy dia maninona nekeny le avy ianao proposition d'avy ianao neny nataony dia maninona nekentsika izy nanaiky azy any ny tena fanotahina amiko. Tokony voalaza mazava ao anatin'ny fanadihadiana sy ireny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ireny ihany koa ireo mpitondra sy ny mpiasam-panjakana tamin'izany hoy Rivo Rakotovao. Fa ny fitondrana panjakana zay mpiasam-panjakana zay olona niraitsy-kombakomba tamin'izany keo tokony voalaza mazava tsara. Tokony voalaza mazava tsara ankehitriny ary zay ny tokony tohiny zavatra ny fitenin'ny filoha. Ajantsika Unelec tsisy olana zany raha manana vahaolantsika. Mila malio tena amin'ny famokarana herinaratra ny fanjakana malagasy rehefa miala amin'ireo mpamokatra herinaratra tsy miankina hoy Rivo Rakotovao. Ary io ohatra ny rehetrarehetra tsy hoe ajanona androany no fijeriko azy satria mitondra vahoaka tsika raha manana vahaolana eo tsika dia tsara zay ny tsara indrindra zay fa raha ohatra tsika miezakazaka manajanona ny contrat rehetrarehetra dia inona ny vahaolana amin'ilay izy lasa sao dia ny vahoaka indray tsy mataty tsy maharipery
ny fanohizan'andro itetika sy ho an'ny herinaratra efa nosoniavina anatin'ny fitohizan-dra ramono tena vahaolana amin'ny alafin'ny herinaratra eto Madagasikara hoy ity filoham-panjakana teo aloha ity. Mikasika izay vaovao izay hatrany, fifanarahana tsy mamely fa fifanarahana nahazoana tombontsoa manokana avokoa ny fifanarahana rehetra nataon'ny fitondrana teo aloha ka isan'izany ny fifanarahana natao tamin'ny Enelec hoy ny mpandala raharaham-pirenena Serge Zafmaova androany. Maro ihany koa nefa ny fepetra tsy voazy ataon'ireo mpiasan'ny JIRAMA ka isan'izany ny fanodiko vidinana ny gazoil ary eo ihany koa ny vola omenan'ny JIRAMA kanefa tsy mety mandroso ity orinasa ity hoy ihany ity mpandala raharaham-pirenena ity. Isan'ny nahatonga ny olan'ny JIRAMA amin'izao ihany koa ny fanomezana ny sehatra tsy miankina ny famokarana ny herinaratra hoy ihany Serge Zafmaova. Mitatra izay Leonardo Andriamparana sy Nehemia Rakoto Arso. Olana isan'ny nahatonga ny JIRAMA ho simba amin'izao ny tsy namelana azy ireo hamokatra ny herinaratra azy manokana fanomenany tsy miankina hoy ny mpandalana raharaham-pirenena Serge Zafmaova androany. Nisy lalàna navoaka tamin'ny 7/9 ataoko ity mpanolotsaina amin'ny filoany le olona io amin'izao fotoana le lehibe ny JIRAMA tamin'izany de nisy lalàna navoaka tamin'ny 7/9 navoaka ny olona io zay milaza mazava fa ny herinaratra dia tsy mahazo mamokatra herinaratra ntsony JIRAMA fa ny sehatra tsy miankina no mamokatra herinaratra dia amin'ny sehatra tsy miankina mividiny JIRAMA tamin'ny 7/9 nivoaka io lalàna io. Vao maika nanimba ihany koa aza ny lalàna nivoaka tamin'ny 7/3 izay lasa nataon'ny sehatra tsy miankina hoy ihany ny Serge Zafmaova. Tamin'ny 7/3 voaka indray ny lalàna hoe ny transport sy ny commercialisation. Le transport zany hitanareo le fil be ny JIRAMA hitanareo reny reny natsoina hoe transport sy ny commercialisation zany hoe famarotana an'le herinaratra zany dia azy nataon'ny sehatra tsy miankina koa atao. Inona zany ny dikan'izany? Dikan'izay zany raha jereva le lalàna anankiroa dia mahazo tenenina zany fa hoe ny privatisena zany ny JIRAMA de facto hoe de facto zany privatisena ny JIRAMA dia any aloha zany ny olana voalohany. Tompona ndraikitra noho izany izay olona nandray ireo fepetra ireo hoy Serge Zafmaova na ny mamokatra aza mantsy amin'izao efa tsy vitan'ireo mpandraraha intsony satria efa mihena ny vokatra kanefa ny mpanjifa ny lasa miantoka ny olona ny JIRAMA. Ny olana voalohany zany tompona ndraikitra zay olona nakan'ireo fepetra anankiroa ireo tamin'ny 7/9 sy tamin'ny 7/3 avy any amin'izay ny olana misy amin'izao fotoana 10 mégawatt ny puissance les contrats dia inona ny zavatra fipetrany satria efa antitra le machine dia tsy manome 5 mégawatt fa manome 1 mégawatt d'accord satria antitra le machine dia le olana nefa ao anatin'le contrat na mandeha na tsy mandeha ny asa taloha zato isan-jato ny tsy maintsy alohan'ny JIRAMA dia na eny io tamin'ny contrat taty iny hoe 5/9 isan-jato tsy maintsy alohan'ny JIRAMA foana zany hoe tsika mpanjifany zany miantoka ny ataontsika hoe ny olana eo amin'ny JIRAMA Maro nefa ny fepetra tsy voahaja ataon'ireo mpiara-miasa amin'ny JIRAMA ireo isan'izany ny fanodikodinana ny gazoil eo ihany koa ny vola omena ny JIRAMA kanefa tsy mety mandroso ity orinasa ity hoy ihany ity mpandalana raharaham-pirenena ity. Le fepetrany eny misy zavatra be dia be io misy an'izany hoe vétusté de groupe électrogène dia misy norme de pollution tsy voahaja zany ao anatiny ao daholo zany zany efa voasoratra zany tamin'ny raika amby roapolo sy roa arivo hoe ao anatin'izany ny resaka hoe trafikana gazoil ao anatin'izany zavatra maro fantatrao ve fa hoe raha ny subvention namenany JIRAMA hatramin'izay ka hatramin'izao ahavitana centrale hydroélectrique 10 de 20 mégawatt. Mahagaga ihany koa aza fa tsy misy olona ambony voasambotra mihitsy momba ireo fifanarahana tsy manara-dalàna ireo hoy ihany Serge Zafmaova. Olany fitantanana ny tena misy mahatonga io olana io ka tokony misy ny fepetra raisina amin'ireo minisitra na ny olona ambony ho ninambarany. Aza diny fa io ne miakatra ambony fa tsy vitany DG fotsiny io tsy vitana directeur kely io hoe fa izy ary nigadra tany ambony tany zaretraretra zany ne mila fepetra tao mazava zany raha tsy misy migadra ny ao anatin'ny gouvernemanta ao anatin'ny adalana natao teto amin'ity fireneny ity
tsy laminy ty firenetsika ty zany rehetrarehetra zany a mila fahasahina fa io tsy vita le teknisianina kely ary foana ny gadraina. Nakany ny fitondrana teo aloha tombotsoa manokana avokoa azy ireo fifanarahana nataon'izy ireo tamin'ny mpamatsy vola ary natao sy mamely mihitsy mba hahazoana vola manokana hoy ihany Serge Zafimaova. Raha ny fitondrana teo aloha ny resahantsika misy tokoa ny tombotsoa manokana satria zao anisany zareo ne maka commission fantatrareo ve fa ro contrat rehetrarehetra léonin reo zay manko filaza azy amin'ny teny frantsay léonin dika le hoe contrat léonin contrat zany tsy mifanaraka amin'ny tombotsoantsika malagasy amin'ny ankapobeny zany zay zany fanazavana tsotsorona amin'ireo contrat léonin reo azadiny fa matoa le contrat natao tsy miady ohatran'io reo contrat reo ny soniaviny teo aloha fa tsy ny soniaviny akehitriny tsy haiko rehefa misy soni aloha ny akehitriny zay zany mbola misy asiko baraingo fa ny tsara mazava amintsika reo contrat léonin reo azahoana commission. Nambaran'ity mpandalina raharaham-pirenena ity moa androany fa tsy zavatra vaovao io mitrango io fa zavatra ifandresahana saingy izao indray vao misy mamaky batsilana ka isan'izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Omaly izay nanome fehim-potoana ny Enelec amin'ny hamerenana ny herinaratra tao Antsiranana sy Mahajanga. Fa mitady anitsaka ny andraikitry ny mpanatanteraka ny solombavambahoaka manoloana ny fanadihadiana parlementaire ataon'izy ireo amin'ny jirama amin'izao hoy Serge Zafimaova androany. Mitady andray fanapahan-kevitra mantsy izy ireo nefa manadiady sy manatsikafina ihany no anjara andraikiny raha ny nambarany. Tokony hitandrina araka izany ireo solombavambahoaka fa manimba ny fitokisan'ny mpiara-mamonantoka ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana hoy ity mpandala raharaham-pirenena ity. Leonardo Andriamparana sy Nehemia Rakoto Arsoatrany. Adidy ary anatiny fahefana fion'ny anteny miram-pirenena manao fitsirihana na ny fanadihadiana parlementaire ny orinasa jirama hoy ny mpandinika raharaham-pirenena Serge Zafimaova androany. Azoany artena didy ny anteny miram-pirenena manao ny fitsirihana na hoe enquête parlementaire tena ao anatin'ny fahefana feno mihitsy zay fa ny olana de zao ao ndray izy rehefa aveo de miresaka hoe izy no akafepetra raha ilaina tokony tsy afangaro ny asan'ny parlement sy ny asan'ny exécutif. Mahagaga kosa nefa hoe zao vao miroso amin'ny fanaovana ny fanadihadiana parlementaire izay efa nisy olana hatramin'ny elana solombavambahoaka hoy ihany Serge Zafimaova. Fahafantarako azy aloha ireo député reo tsy voe tamin'ny herintaona ny voafidy raha io assemblée nationale misy amin'izao fotoana zao io raha tsy diso voafidy zareo tamin'ny efa elaela tamin'ny ataontsika hoe efa ho tapitra ary zao no mandany zareo zany efa tsy lavitra ny tapitra ka mahagaga ary zareo zao zareo vao mifoha amin'ny toromasina zay zareo vao hanao enquête parlementaire fa maninona moa tsy nanao enquête parlementaire hatramin'izay de satria ve mety hoe mandeha manko le feu mety ho ravana ry zareo de fatahorana an'izay ve mahatonga an zareo lasa manao le antsoina hoe enquête parlementaire de manao populisme ndray zareo satria miopefy izy. Solombavambahoaka saribakolony teo aloha mantsy ny akamaroany solombavambahoaka amin'izao amin'ny anteny miram-pirenena hoy ihany ity mpandalina raharaham-pirenena ity. Tokony tombotsoan'ny firenena nefa nojerena hoy Serge Zafimaova. Ka ny dikan'izay zany saribakolony teo aloha zany izy ary ataoko ty ne nakabeazan'izy ireo ne lany tamin'ny liste ny fitondrana teo aloha de rehefa aveo lasa mitsimbadika ka zay daholany le olana misy amin'izao fotoana ary zay mahatonga ny tanora raha tsy diso ny tanora GNZ zao ohatra nisy amitako hoe raha vao any le assemblée nationale hoe ka zay zavatra rehetrarehetra zay zany le mahatonga le fatahorana fijeriko azy fa le izy tsy tokony zay angamba nijerevana fa ny tombotsoa-pirenena tombotsoa avo indrindra eto amin'ny firenena tsy maintsy jerevana hoe tokony samy manaja ny ataontsika hoe ny asa tokony ataony ny antemira-pirenena manao ny asany ny mpanatanteraka manao ny asany. Manitsaka ny andraikitry ny mpanatanteraka mantsy izy ireo amin'izao ho ihany ny fanazavahana. Lasa misy populisme be zany amin'izao fotoana satria zany zareo te hiaro an'le sezany angamba de lasa manao populisme zany ny antemira-pirenena ka miditra mitsapaka amin'ny asany exécutif mpanatanteraka zany hoe ny filoham-pirenena sy ny gouvernementa de mazava
anjarany zany maka ny fepetra rehetra ny asan'ny antemera-pirenena de manao izy ny fitirihana de ao anatin'ny fitirihana izy a teny hoe tokony misy fanitsiana atao a de zay le fitirihana zay a sy manatsikafona le zavatra tsy mety a ao anatin'ny asany fa tsy mihoatra an'izay. Miteraka tsy fahatokisan'ny mpiara-mombonantoka sy ny sehatra tsy miankina ny fitondrana nefa io fanitsahana ny andraikitra io tsy mipetraka tsara mantsy ny fitsinjaram-pahefana ho ihany Serge Zavomahova. Fa rehefa raha manomboka mifampitipititra le izy a ny tena olana de zao lasa tsy atokisan'ireo olona mila mitondra vola makaty Madagasikara na ny olona efa manambola ka hita toerana le confiance ny le fifampatokisana zany ny olana lehibe am'izao fotoana zao eto Madagasikara tsy matoky ny fitondrana ny sehatra tsy miakina ary zay mahatonga le sehatra tsy miakina ny ala tanteraka am'izao fotoana zao hitantsika angamba ny communiqué en GEM dikan'izay zany misy olana zany io misy fifampatokisana tsy mipetraka zany io zay zavatra zay mila petraka. Tsy afaka miala amin'ny mpiara-mombonantoka nefa i Madagasikara noho ny firenena mila hatrany amin'ny roa lavitrisa dolara isa-taona amin'ny afampandehanana ny ara-toe-karena. Tokony tandremana tsara araka izany ny andraikitra ny solombavam-bahoaka amin'izao fanadihadiana parlementera izao ho ity mpandinika raharaham-pirenena ity. Asa dinany fa raha tena rariny sitsiny a mila eo amin'ny roa lavitrisa dolara isa-taona eo a no hoe ny investissement ilaina eto Madagasikara afahantsika zany tena manodina le machine économique am'izao fotoana zao nefa lavitra ny afo kitay ka le izy a tokony hitandremana daholo zany zavatra atao fa tsy hoentina anatina populisme akory a le izy hoe satria hoe fatantsara zany fa hoe sensible le vahoaka am'le resaka jirama satria miakina amin'ny fiainam-bahoaka io hoe fisin'le ataontsika hoe ampandeha tsara ny resaka angovo ampandeha tsara ny resaka herinaratra. Omaly moa ny avy ao amin'ny voamerany fanadihadiana parlementaire ao amin'ny antenimera-pirenena namoaka tatitra voalohany tamin'ny fanadihadiana momba ny jirama izay nataon'izy ireo. Ny resaka fifanarahana moa navoakan'izy ireo tamin'ny fotoana io. Na misy kolikoly na nahazo fanerena ny Italia Generaly ny orinasa jirama ny fandimby tamin'ny fifanarahana natao tamin'ireo orinasa niaraka ny asa tamin'ny orinasa io ho ny filohan'ny antenimera-pirenena androany. Tsy mitombona mantsy ny fisian'ny fifanarahana fito miova ao anatin'ny fotoana fohy atao amin'ny orinasa io izay tsy nisy tombontsoany vahoaka ho isy teny irandriana solony haiko. Rary noho izany raha fantatra ny momba io orinasa jirama io izay betsaka no nafenina ny taonany maro tamin'ny vahoaka malagasy no izy orinasa mpanjakana ary saika ny 20% ny vola mivoaka amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola no alefa amin'ny jirama avokoa ho ihany ny filohan'ny antenimera-pirenena sy teny irandriana solony haiko nandritra ny fanaovan'ny voamera misahana ny fanadihadiana parlementaire fanadihadiana momba ny orinasa jirama. Mitatra izay tozy Rabefatra Andry Rabesotra. Herinandro taorian'ny fanombohana ny fanadihadiana parlementaire momba ny raharaha jirama teny amin'ny antenimera-pirenena namoaka ny vokatry ny fanadihadiana voalohany ireo sombam-bahoaka misahana io fanadihadiana io notarian'ny filohan'ny antenimera-pirenena androany. Raha ny lalàna moa dia tokony enim-bolana no ahafahana manao an'io enquête parlementaire io. No ny abetsaky ny dossier ny jirama zany a de hiezaka izahay amita an'io ao anatin'ny enim-bolana ary tsarova fa mbola izy koa fivorina ara-potoana zay ataonay ao anatin'izay de mety zay no jerena azy amin'ny resaka lalàna hoe hamitana tanteraka ny enim-bolana. Solombavam-bahoaka miisa 520 no ao anatin'ny fanadihadiana amin'ireo parlementaire ho an'ny fanadihadiana momba ny jirama io. Rariny raha ampahafantarina ny vahoaka malagasy ireo rehetra momba io orinasa io no izy orinasa ny fanjakana ho ihany ny filohan'ny antenimera-pirenena. Tao anatin'ny taona maro no maro ny zavatra nafenina tao. Niezana sy nampahafantarina ny vahoaka malagasy ary izany indrindra ny antony nanapahany ireo solombavam-bahoaka fanapahan-kevitra ka ny voteny hoe aleo atao ty enquête parlementaire ty satria raha ny jerena fotsiny zany budget ny finance izy ngeza be io 80% ny volan'ny finance makany amin'ny
jirama avokoa. Tatitra momba ny fanadihadiana no ataon'ny vao miaramisahana ny fanadihadiana parlementaire ka tao anatiny hita voalohany ny fifanarahana momba ny jirama misy lesoka hoy izy teny irandrena soniaiko. Zava-misy aloha raha tena tia tanindrazana isika ka hijery tsara ny tombotsoa malagasy dia fanafantatra zahay misy zavatra tsy mety ao amin'ny contrat na contrat io atsatra na contrat io ho avozina. Hita amin'ny fifanarahana teo aloha ihany koa tamin'ny nosony avin'ireo taleny fandimby tao amin'ny orinasa jirama ny kolikoly na mety fanerena azony tale jeneraly ny orinasa ho ihany ny filohany antenimieram-pirenena androany. Zavatra fahita koa tsy raha ny mpitondra ny fandimby teo na ny DG ny fandimby teo no ny sinian'io contrat io de mazava ho azy hita mibaribary fa ho tonga moa fotoana vanay conclusion tsy mety anambarana zany mazava ho azy fa misy kolikoly io contrat io na nahazo fanerena le DG tamin'ny mpitondra teo na ny fandimby teo aloha re zay na efa tonga de tsisy tombotsoatsika malagasy le izy na ny ray fa raha mba misy tombotsoatsika kely de miaingany ny avenant fanovana ny contrat tsy possible contrat anankiray anankifito ny fanovana natao aminy ao anatin'ny fotoana fohy ao anatiny ao tsy possible zany ary rehefa miova le izy tsy miova ho tombotsoan'ny malagasy rehefa miova fiarovana an'le société miara-miasa amitsika. Ajaina ny voafaritry lalàna nomenan'ny parlementaire anao fanadihadiana ho ihany ny filohany antenimieram-pirenena. Fa 6 mois tsy mety ho vitainay contrat rehetra ary zahay handeha hidina ny fotony hijery an'le izy maninona ty mandany carburant mandany carburant ty satria miasimba ninona miantitra le fitaovana za nga ivakoloha am'izany tsy anjaratsika fanjakany zany fa ianao hivarotra aminay energia ho amboaro le izy. Isy ihany koa ny fiantsoana manam-pahaizana sy ny fitsarana momba ny compte manoloana io fanadihadiana parlementaire momba ny jirama io ho ihany ny filohany antenimieram-pirenena. Zahay mianada reto teny hoe 6 mois ty reto tompoko mety tsy ho vita fa lalàna moa nametra 6 mois de tsy mety ho vitainay ao anatin'ny 6 mois le izy satria raha mamaky an'io contrat zahay mbola haka expert le teneniko anareo teo reo fa tsy vitany hoe handeha zahay reto tsy haha expert am'izany ane fa naka ny cour de compte zahay mbola haka cabinet koa zahay hiaraka aminay tena mba hatonga anao hoe mba manakaiky ny marina ny zavatra manina moa ty zavatra mba ambaranay anvaoka malagasy zany ka izay no zavatra ataoko resaka horohoro mba janonareo tompoko olona samby eto Madagasikara tsika rehetra tsy mifanorohoro tsika fa samby fitiava-taninjazo ty fijerena marina fa raha misy zavatra lazainy jirama diso afaka miteny koa nareo mety ho isaky ny 10 andro na 12 andro ny anaovan'ny parlementaire manatanteraka ny fanadihadiana momba ny jirama ny tatitra avy amin'izy ireo ho ihany ny filohany antenimieram-pirenena androany teny Tsimbazaza. Vaovao eo anivon'ny jirama izay atrano no izantsika ny fampahalalam-baovao apiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby isika manomboka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 5 ora sasany ariva raha ny fampahafantarana navoaka ny orinasa jirama androany ahatra ora iray sasany isaky ny fahatapahana io délestage tournant io ho ihany izy ireo misy fahatarana ny solika mampiodina ny milina mpiara-herinaratra ao amin'ny jirama Ambohimanambola no sady efa miena ny avon-drano any Andekaleka izay efa any amin'ny fetra farany ambany ka nitarika ny fampiatona ny milina miisa 2 ho ny fanazavana nentin'ny jirama androany tolakandro ny Antsipriana izay. Misy fahatarana ny solika mampiodina ny milina mpiara-herinaratra ao amin'ny TAC jirama Ambohimanambola raha ny fampahafantarana nataon'ny orinasa jirama androany. Miiba ihany koa ny ahavon'ny rano any Andekaleka izay efa nahatratra ny fetra farany ambany na ny cote d'alerte 725 metatra ka nitarika ny fampiatona ny milina miisa 2 mamokatra ny herinaratra raha nitatitra avy amin'ny jirama. Mahatonga ny tsy fampy ny vokatra izay manodidina ny 520 megawatt araka izany ireo antony ireo ka miteraka ny fikorotana ny famatsiana herinaratra ny amin'ny faritra maromaro eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo amin'izao fotoana izao ho ity orinasa misahana ny famokarana herinaratra ity. Ampiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby araka izany ny jirama hatramin'ny 5 ora sasany ariva ka hatratra ora iray sasany isaky ny fahatapahana izany.
fahatapahana voalohany amin'izany amin'ny roa ratoandro hatramin'ny 3 ora sasany izay mahakasika ny eny Ampasika hatrany Taosy Ampitatafika iny, ny eny Andraharo hatrany Ambohimanarina hatreny Ivato iny, voakasika ihany koa ny Faravohitra hatreny Ampasamadinika. Ankoatr'izay, tapaka eo anelanelany amin'ny 2 ora hatramin'ny 3 ora sasany ihany koa ny eny Ambohimanambola hatrany Sambaina iny. Fahatapahana faharoa amin'ny 3 ora sasany hatramin'ny 4 ora sasany ka voakasika amin'izany ny eny Ambohimanambola hatrany Andotanjona sy Ambotrimanjaka iny, eo ihany koa ny Akorondrano sy Soavamasoandro hatrany Sabotsynamihana sy Anosy Avaratra iny. Tapaka eo anelanelany eo amin'ny 3 ora sasany hatramin'ny 4 ora sasany ihany koa ny eny Amoronakona sy Ambohimangakely iny. Amin'ny 4 ora sasany hatramin'ny 5 ora sasany ariva kosa no tapaka ny herinaratra eny Mandroseza hatrany Androndra hatrany Andohalan'ny Fotsy sy Avoloha iny. Voakasika ihany koa ny eny Ambodivona hatrany Andranomahery sy ny 7 hektara ary Antomadinika iny. Mbola ao anatin'io tapaka famatsiana herinaratra amin'ny 4 ora sasany hatramin'ny 5 ora sasany ihany koa iny Analamahintsy sy ny eny amin'ny CCI Ivato hatrany Mamory ary ny eny Ambaranjana sy ny manodidina iny. Toerana misy atelinjato eto amin'ny Tambazotra iraisana Antananarivo moa no nampiarana io fahatapahan-jiro ny fandimio androany. Mikasoka vahaolana hatrany ahafahana manohy ny famatsiana herinaratra nefa ny JIRAMA hoy izy ireo. Feno ihany koa ny fepetra ahafahana mandady sakahorana artifisialy amin'ny sahandrikana andekaleka ny Sabotsy sy ny Alahady ary ny Alatsinainy izao mba hampiakarana ny avy ny tohadrano araka ny fampitam-baovao voarain'ny JIRAMA ary nampahafantarin'izy ireo androany. Ivadika ala fambavao hafa mihitsy kosa indray isika. Andrim-panjakana matanjaka no ahafahana makany amin'ny fampandrosoana maharitra ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Michael Randrianirina androany. Tsy misy fitokisan'ny olom-pirenena ihany koa mantsy raha tsy manana fitantanan-draharaha afaka mamaly ny filan'ny vahoaka raha ny nambarany. Mila fitantanan-draharaha moderna nefa izany ka ilaina ny prakidraharaha izay vao nomena fiofanana hiasa anatin'ny tetikasa fanamorana fanohanana ara-teknika ho ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity teny Iavoloha. Mila andrim-panjakana matanjaka sy fitantanan-draharaha moderna i Madagasikara raha te hametraka fanavaozana tena izy ho ny filohan'ny fanavaozana. Fitaovana lehibe anatin'izao fanavaozana izao ny tetikasa fanamorana fanohanana ara-teknika na ny facilité d'assistance technique ho ny Colonel Michael Randrianirina. Tsy misy fampandrosoana maharitra raha tsy misy andrim-panjakana matanjaka ary tsy misy fitokisan'ny olom-pirenena raha tsy manana fitantanan-draharaha afaka mamaly aingana ara-drariny ary mivaingana ny filan'ny vahoaka. Izany indrindra no mahatonga ny tetikasa facilité d'assistance technique ho fitaovana lehibe ao anatin'ny fanavaozana. Koa mampirisika anareo aho ry tompondakan'ny fanavaozana ny Repoblika handroso ampahasahina sy ampinoana. Mila andrim-panjakana matanjaka i Madagasikara, mila fitantanan-draharaha mpanjakana moderna isika. Mila vehivavy sy lehilahy manolo-tena tahaka anareo zao ny vahoaka malagasy. Prakidraharaha miisa 70 araka izany no nampiofanina tamin'ny alalan'ity tetikasa ity. Manana andraikitra amin'ny famantarana ny olana sy fanomanana drafitra fanatsarana eny amin'ny andrim-panjakana izy ireo raha ny fanazavana. Mitodika mivantana aminareo mpiandraikidraharaha na ny point focaux miisa 70 vita fiofanana ny tenako. Ianareo no ivon'izao tetikasa izao ankinina sy andrandraina aminareo ny fanombanana ny asa-panjakana, ny famantarana ireo olana, ny fanomanana drafitra fanatsarana. Fa ankoatr'ireo dia antsoina ihany koa ianareo ho lasa loharanon'ny fiovana ao amin'ny andrim-panjakana misy anareo tsirairay avy ary ho mpampita ny fanatsarana mitovy. Ny fanombanana ny asa-panjakana ihany koa mantsy no ahafahana mamantatra ny tanjona amin'ny fanatsarana makany amin'ny fanavaozana hoy ny Colonel Michael Randrianirina. Tsindriko etaona fa dingana tena manandanja ny fanombanana ny asa-panjakana izay ho tanterahanareo. Io no ahafahan'ny sapan-draharaha-panjakana tsirairay mijery ampahitsina ny tanjany, ny fahalemeny, ny sakana atrehany ary ny lahara-pahamehana. Ambonin'izany rehetra zany dia tokony hamaly fanontaniana tsotra io dingan'io ahoana no ahafahana manompo bebe kokoa sy tsara kokoa ny olom-pirenena malagasy. Aorian'izany dia hiroso isika izay voakasika rehetra amin'ny fampiarana ireo drafitra fanatsarana.
Maneho finiavana anangana fitantanan-draharaha mahomby sy aingana ary amaly ny fitakiany vahoaka ity fomba fiasa ity raha nambara ny filohany fanavaozana. Ity hetsika ity dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny vina ny fanavaozana ny Repoblika izay maneho ny finiavantsika anangana fitantanan-draharaha-mpanjakana mahomby kokoa, aingam-piasa kokoa, tompon'andraikitra kokoa ary indrindra amaly ny etaeta ny olo-pirenena malagasy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny Avolomaly moa ny fanamorana fanohanana ara-teknika na ny FAT izay fiarah-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny PNUD. Raha ny vaovao izao alina izao moa dia nodimandry ny ariva teo i Alpha Léon toy ny andaditsoratra ny Record TV FM. Efa notsaboina tamina hôpitaly iray teto Andrenivohitra izy izao nodimandry izao. I Alpha Léon izay nisehatra antoanany maro teo amin'ny asa fanaovan-gazety ary nahafantarana sy nahitana azy matetika ny fanolorana ny fampalalam-baovao ny Record TV FM. Nandritra ny 20 taona mahery no nanolorany tenany ho an'ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera. Ny fianakavian'ny Real TV Madagasikara moa dia maneho fiaraha-miory amin'ny fianakaviany. Fa tsy maintsy ampiarana lalàna ary tsy misy indrafo ny famaizana an'ireo olona tompon'antoka ao ambadiky ny raharaha famonoana olona eto amin'ny firenena ho ny Prime Ministra Mamitine Rajaonarison androany. Mitony fanadihadiana momba ity raharaha fakanan-keriny sy alatr'olona ity raha ny nambarany. Anao tatitra tsy ho ela ihany koa ny ministera tompon'andraikitra misahana ny raharaha alatr'olona sy fakana olona io raha ny fampahafantarana avy amin'ny Prime Ministra hatrany tamin'ity androany ity. Cipriani izay. Ny anajanona faran'izay nantrangana fankanan-kery no tanjon'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao ho ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta Mamitine Rajaonarison androany. Tsy misy indrafo ary ampiarana lalàna avokoa izay rehetra tratra ao ambadika izao raharaha izao ho ny nambarany. Ho anay eto amin'ny gouvernemanta aloha dia ny anajanonana ny aingana ary eto amin'ity fankalazana ity tsika dia manambara eto fa zay tratra eo ny fitsarana manodidina anay eo tsy hananana antra io zany fa dia miatra ny lalàna tsy misy olona afaka manao intervention sanatriny izany hoe hiaro ny havany zay tratra amin'ny fanaovana an'io zavatra io fa tena hoentitra dia entitra ny fampiarana lalàna to. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana moa ny tompon'andraikitra amin'izao ary mitoy ny fanadihadiana momba ireo tranga ireo raha nambara ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta. Efa napetraka moa ny baiko entitra le nomeko tsaroanareo iny efa miasa ny zareo manatanteraka an'izy ao ministera zay voakasika. Marina fa mbola misy ilay tranga nefa kosany anao tatitra moa zao zareo zao mety androany narapizy manao tatitra io nanahoana ny fivoarana izy mbola mitombo vela izy sa ny hena ny fanadihadiana mantsy tsy maintsy tazomina kosa ny tsy ambara telo tena anton'izay mba hampandeha tsara ny fanadihadiana fa raha mivoaka melony vaovao momba ny fanadihadiana manampy an'ilay olon-dratsy zay hanafina ny pirofo sy ny sisa tsy mahasoa antsika ny tonga dia be resaka anaty fanadihadiana to. Mbola misy amin'ireo olona hita nanaovana ombay mitata ao anatin'ny 2 herinandro mono tsy mbola hita hatramin'ny androany. Vaovao eo anivony fitsarana kosa indraino no ijantsika ny fampalalam-baovao. Matetika misy sakana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana ka tsy maintsy hisy ny fandaminana apetraka miaraka amin'ireo rafitra misahana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana ho ny filohan'ny fitsarana tampony androany. Ny fanatanterahana ny didy hatramin'ny farany rehefa mamoaka didy ny fitsarana mantsy no tena andrasan'ny vahoaka amin'ny fitsarana raha ny nambarany hatrany. Tanjona raha teo ny fitsarana mitondra tamberin'andraikitra ny fitsarana tampony ho ny filohan'ny fitsarana tampony nandritra ny ivon'ny fankalazana ny 520 taona ny fitsarana tampony eto Madagasikara androany Valsoandrenirina Ezekia Ermalala. Tsy maintsy metrahana fiara-miasa amin'ireo rafitra sy tompon'andraikitra ao amin'ny ambaratonga-pitsarana ny fanatanterahana ny didy izay matetika tsy tanteraka na efa misy aza ny didy mivoaka hoy ny filohan'ny fitsarana tampony androany. Ny fitsarana tampony sy ny fanatanterahana didim-pitsarana marina izay voalazanao izay fa matetika zany dia misakana foana io fanatanterahana didim-pitsarana io ka manomboka izao zany zahay dia mba hitondra ny anjara birikinay koa zany mba ahafahanay amin'ireo mpiara-miasa ireo vaditany indrindra ny
zay manatanteraka na toerana an'izany fanatanterana pitsarana zany dia ho amafisina zay mpiara-miasa zay anome sosikevitra zahay zany mba ahafahan'izy ireo mizotra tsara amin'izay fanatanterana didy izay satria zay ny zavatra andrasan'ny vahoaka amin'ny fitsarana indrindrandrindra hoe mamoaka didy ny fitsarana ka mila tanterana hatramin'ny farany zay mba zahoany rehetra tombontsoa. Ny andro vokatra avy amin'ny fitsarana mantsy ny vahoaka hoy ny filohan'ny fitsarana tampony. Ny andrasana amin'ny fitsarana moa dia tsy miala mitanjo ny mpanjakana amin'izao fotoana izao dia fitsarana manakaiky vahoaka zany hoe mba hitondra tamberina andraikitra zany ny fitsarana tampony manoloana an'ireo ady atrehan'ireo vahoaka ka ilana valiny aty amin'ny ambaratonga fitsarana voalaza teo. Malio tena amin'ny andraikiny avy moa ireo fitsarana miisa 3 amin'ny fitsarana tampony hoy ny filohany androany. Amin'izay malohany azy zay dia misy rafitra 3 araka le efa natsidika teo. Dia ireo rafitra 3 ireo samy maleo tena le rafitra ato amin'ny fitsarana tampony. Ka miandraikitra ireo raha manokana zay hoentina anatrehan'izy ireo dia ao moa ny fitsarana fandravana dia ao koa ny fitsarana momba ny kotibola mpanjakana ary farany dia ao koa ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana zany hoe ny ataontsika hoe conseil d'état. Androany moa nanatanterahana ny fankalazana ny iva 520 taona ny fitsarana tampony eto Madagasikara izay natao teny Anosy. Vao makasika ny fampianarana kosa indray no izatsika ny fampahalalam-baovao. Sarotra ny adina matematika natria ny mpiadina amin'ny fanadinana baccalauréat androany raha ny nambaran'izy ireo. Nisy tamin'ny laza adina ihany koa azy no nambara ho nisy fahadisoana nefa tsy nisy niteny tao anatin'ny efitra nanalana fanadinana hoy ny mpiadina sasany. Mbola hiatrika taranja miisa 4 moa ireo mpiadina baccalauréat ireo ho an'ira ampitso alarobia sy ny andro ny alakamisy raha toka mbola hitoy amin'ny herinandro ambony kosa ny fanadinana ho an'ireo mpiadina manaraka ny sampana teknika. Falisoa Andrianirina sy Ezekia Ery-Malala Atrany. Somary kivikivy avokoa ireo mpiadina tamin'ny fanadinana baccalauréat androany taorian'ny fiatrehana ny adina. Hita soratra tamin'ny endrik'izy ireo mihitsy ny adina natrehana. Nambaran'ireo mpiadina aza fa nisy laza adina nolazain'izy ireo fa nisy ny fahadisoana nefa tsy nisy nampilazany tao amin'ny efitra ny atrehana ny fanadinana. Sarotsarotra le izy. Eo amin'ilay limity mitovy. Teo amin'ny statistika le fanontaniana faran'le tamin'le hoe estimé lasa 2020 net anatin'le sujet nefa le izy ony 2030 de tsy hoe ahoana zany. Ie de nefa ny tao aminay tsisy ny teny an'le izy hoe miova 2030 le izy fa tsy 2020. Sarotra io namezan'izy ireo lazadina matematika na dia nisy ihany aza ny ampahany mora ho ihany ny mpiadana. Céréales. Nanao ahoana aloha ny matematika tao androany? Matematika aloha sarotra be matematika tsy tsara karak'ilay eritseretina mihitsy. Inona ny eritseretinao dia inona no sy fiasana? Hoe tsotsotra hoe tsy mba polynôme ny amin'ny problème nefa tsy izay le potsy atany dia ay mora statistique fa ny suite numérique sarotra. Izy aloha tena grave be ny tao. Inona le hoe grave? Le statistique zany tena mafy be mihitsy sy le probabilité. Firy moa le preuve-nareo? Adiny 3 sy 5. Vita fa tsy dia haiko ilay izy dia nanatitra. Tao anatin'ny 2 andro ny atrehan'ny mpiadina ny fanadinana baccalauréat efa vitan'izy ireo ny adina filozofia, anglais na ny allemand ho an'ny omaly alatsinainy. Ny androany kosa no ny atrehan'izy ireo ny matematika ny maraina teo ary ny malagasy ny arivo. Mitohy amin'ny taranja fizika sy tantarana geografia ho an'ny rampitso alarobia. Ny alakamisy andro farany kosa no hiatrehan'izy ireo ny taranja frantsay sy ny SVT ho an'izay adina atrehan'ny mpanala fanadinana baccalauréat izay. Mbola eo amin'izay vaovao mahakasika ny fanadinana baccalauréat izay hatrany.
tsy azony rehetra hidirana intsony ny fitoerana mpanadinana ankoatra ireo mpiadina sy ny mpiasa misana ny fiambenana bakalorea tamin'ity androany ity saika tsy azo hijanonana isakafoana ihany koa ny tokotany ny ivitoerana raha ny hita teny androany tsy azon'ireo mpiadina atao ihany koa ny mitondra finday sy ireny fitaovana miendrika finday ireny raha ny fepetra no raisy ny mpikarakara ny fanadinana bakalorea Valsoandrianirina Ezekia Ermalala. Tsy azo ireo ray aman-dreny atao intsony ny manatitra ny zanany miditra ny anatin'ny efitrano mpanadinana manomboka izao ao anatin'ny fiatriana ny fanadina bakalorea raha nambara lehibe ny ivitoeram-panadinana ao amin'ny lisena Ansana. Ireo mpiadina sy ireo mpiasa misana ny fiambenana irery any sisa no afaka miditra amin'ny faritra anaovana fanadinam-panjakana raha ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny ivitoeram-panadinana. Ho an'ny lisena Ansana manokana tsisy mahazo mifamezivezy afa-tsy ny personnel rehetrarehetra ny misehatra ao anatin'ny baccalauréat ny voalohany amin'izay chef de centre izay soloko tena dia faharoa manaraka izay ny adjoint dia ny district mifanampy amin'ny fanatotosana ny baccalauréat 2026. Misy fepetra manokana ihany koa manoloana ny fotoana ahafahan'ireo mpianatra mivoaka arina fanazavana. Voalaza fa tsy azon'ireo mpianatra ataony mitondra ny lazahadina mody raha toa ka nahavita ny fanadinana mialohan'ny lera fahataperana izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ohatry ny fanadinam-panjakana rehetra tsy mahazo mandeha aux toilettes raha tsy 1 heure après une épreuve. Dia izay koa anisan'ny mesure de sécurité satria ny ankizy tsy avela mivoaka mialoha satria lasa misy ny problème amin'ny resaka sujet fa raha vao mivoaka mialohan'ny délai fin délai zany izy dia manatitra ny sujet d'examen. Tsy afaka ka tsy tafiditra ao mihitsy zany raha tsy ny mpiadina ihany dia ny mpiasa rehetrarehetra misehatra ao anatin'ny baccalauréat. Misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny sampan-draharaha rehetra amin'ny fitandronan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat isorohana ny tsy fahatombanana raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny lafin'ny resaka sécurisation ny centre dia efa miara-miasa zany zay zany mampiavaka kely ny baccalauréat tamin'ity 2026 ity satria miara-miasa hatrany amin'ny district dia milatsaka daholo ny force de l'ordre rehetra hatramin'ny police gendarme miaro ny centre. Ho an'ny fitoeram-panadinana lisena Ansana misy ihany koa ny fipetra manokana iarovana ireo mpiadina raha ny fanazavana lehibe ny fitoeram-panadinana hatrany. Ny aty ivelany na efa fampiresahana tamin'ny fivorian'ny district farany fa mpivarotra efa nizahana sorona amin'ny resaka sécurisation alimentaire dia izay mampatonga an'ilay toerana hitantsika izao azo lazaina hoe milamina. Tsy ahivana fa tsy azo ireo mpiadina ataony mitondra finday ao anatin'ny efitram-panadinana. Tsy azo atao ihany koa ny mitondra ireny karazana smart watch ireny raha ny fepetra no resy manam-pahefana isorohana ny tsy fahatombanana amin'ny fiatrana fanadinana baccalauréat ity raha ny fanazavana hatrany. Afambavao afa mihitsy kosa indray nanomboka ny taona 1.7 no niditra teto Madagasikara ny Jeux de Go kilalaon-tsaina aziatika raha nolazain'ireo mpiantsehatra ao anatin'ity kilalao ity. Mora mahay ary liana amin'ity kilalao-tsaina ity ny Malagasy ka efa nampiatra azy ny faritra maro manerana nosy ho ny fikambanana Go Madagasikara. Tamin'ny herinandro lasa teo moa no nankalaza ny 530 taona nidiran'ity kilalao ity teto Madagasikara ireo mpiantsehatra ka kilalao fifaninanana no nanamarian'izy ireo izany teny amin'ny ambasady ny Japon. Fanampanazavana. Fifaninanana kilalaon-tsaina antsoina hoe Jeux de Go no nanamarian'ny fikambanana Go eto Madagasikara ny 530 taona nidiran'io kilalao io eto Madagasikara tamin'ny herinandro lasa teo izay naritra 2 andro. Mitovy amin'ny fanorona eto Madagasikara ny kilalaon-tsaina Jeux de Go raha ny fanazavan'ireo misehatra ao anatin'izany. Mora mahay ny kilalao ny Malagasy ary efa hitana azy ny faritra maro eto Madagasikara raha ny fanazavana. Raha Jeux de Go zany dia efa manomboka metian'olona le izy fa sarotra aloha zany le izy ho antsika hoe izay tsy mahafantatra an'le izy fa rehefa milalao dia hainy gasy tsara satria gasy efa nilalao an'izany jeu de faritany zany dia efa nilalao an'izany jeu de fanorona zany dia resaka stratégie le izy resaka asa saina zany dia haitsika tsara le izy na manomboka ny Degola hatrany Tamatavy hatrany Port-de-Paix hatrany Tuléar hatrany Antananarivo mahay an'izany jeu de faritany na jeu de fanorona zany dia ohatran'izay le izy fa jeu de Go indray aziatika dia mety amintsika eto Madagasikara le izy dia mirarina mba hiparitaka
namoaka famantarana voalohany ahafantarana azy ireo ihany koa ireo mpanao ny jeu de go ireo tamin'ny taona ity. Amin'ny volana Desambra 2024 moa no ifarana fankalazana ny 530 taona ny sign'ity kilalao aziatika ity ho an'ny eto Madagasikara. Any Korea Atsimo moa no anatanterahana fifanana iraisam-pirenena ho an'ny jeu de go izay atao amin'ity taona 2024 ity. Stage 2 Our Generation 2024 miaraka amin'ny Davila, Jessica, Malala, Jaya, Dumoina, Finhanta, Ismael, Tuki, mpifanina telo ny hintsana, dimy kosa niakatra famaranana. Stage 2 Our Generation 2024 alarobia 20 jolay amin'ny 12 rasasana atoandro eny amin'ny Avory Auditorium Manosy. Our Generation 2024 miaraka amin'ny Real TV Madagascar, mieux que le meilleur. Fa eo amin'izay indrindra efa vonina meny tsara avy aminy izy valo mianada amin'ny stage 2 amin'ny fifantenana amin'ny Our Generation 2024 izay ho tanterahana rahampitso alarobia eny amin'ny Avory eny Anosy. Manomboka amin'ny 12 sasany seo ary mbola isy fivarotana tapakila eny an-toerana koa miandry ny mpanoana azy sisa ireo mpifaninana valo mianada araka ny fanentanana izay entiny ireto. Dahoary rahantsika izay. Our Generation 2026, la sélection Madagascar, falmanazanareo amin'ny stage 2 amin'ny 12 sasany ary ny fotoanantsika ao amin'ny Avory Anosy no anatanterahana izany. Efa volana valmanatany meny tsara indrindra ho anareo. Miandry anareo zay ka dia tongava maro re. Hiditra amin'ny pejy toka kosa indray ary isika izao. Fahatonga eto Madagasikara anatanteraka ny fanokafana ny distrikeny ny Salvation Army to Madagasikara ny commande-ny de Salvatori Army ao Zimbabwe no sady misahana ny fahatrisy Botswana sy Madagasikara. Hetsika sosialy no ataon'ity fiangonana ity ary tao anatin'ny nanaovan'izy ireo fanampiana ny tao Toamasina nandritra ny fandalovan'Andrividozakezany farany teo. Androany moa no nigadina teto Madagasikara ireo délégation-ny The Salvation Army. Ny gadona teto Madagasikara androany ny commande-ny The Salvation Army avy any faritra Zimbabwe ary anatin'ny faritra ihany koa i Botswana sy Madagasikara. Fitsidiana ireo mpanaradia azy ireo ankoatra ny hetsika efa noman'ny The Salvation Army. The purpose for our visit ny antony dian'ny zareo eto dia miaraka amin'ireo délégation avy any amin'ny territoire izay niresahana teo mba hiaraka hankalaza hetsika anankiray goavana ho an'ny fikambanany zareo eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 no tonga voalohany teto ny Armée Salvation dia mbola hetsika kely anankiray no
karazana hoe sokajin'izy ireo tamin'izany dia amin'ny ty hetsika lehibe izay ho tanterahany ty dia efa lasa distrika i Madagasikara ka tonga hanatanteraka ny fanofanana an'izay zareo dia izay no antondiany eto hiaraka hankalaza amin'izay amin'ny mpikambana eto Madagasikara. Tafiditra tao anatin'ny hetsika no tanterahany Salvation Army teto Madagasikara ny fanampiana ara-sosialy ny mponina toy ny fandalova reto-zagizany faranteo hoy ny komandin'ny fiangonana. Okay, as I said before, that the Salvation Army started in 2015. Fiangonana mitovy amin'ny fiangonana rehetra ihany fa mampiavaka anazy dia zareo tena manao hetsika indrindra ny hetsika ara-sosialy dia be da be ny hetsika izay tanterahany izy ireo ao anatin'izay ary tsy maintsy manatanteraka an'izay izy ao anatin'ny mission izany izay fa anome ohatra anankiray izy tamin'ny cyclone Gézani dia anisany nandray anjara sy nandray andraikitra tamin'ny fanarerana ny tany Tomasina izy ireo dia anisan'ny ciblen'izy ireo ihany koa ireo olona marefo fanarenana ireo olona marefo ao anatin'izay sehatra sosialy izay. Aritra herinandro ny hetsika tanterahiny fiangonana Salvation Army eto Madagasikara ho ihany komandin'izy ireo. Okay, we'll be here in Madagascar for the whole week. Ilay hetsika fanokanana mandritra ny herinandro manokandroany fa ny hetsika izay ataon'ny Salvation Army dia mitoetra mandrakizay izany hoe ho tanterahany zareo foana dia ny afatra ampitainy zareo ho an'ny vahoaka Madagasikara na ny ao anatin'ny Salvation Army na ny tsy ao anatiny dia hoe tiantsika Andriamanitra. Eny ambody zozoro akaiky ny kominalaka misy Fianoarivo no anatanterahana amin'ny fotoana karakarain'ny Salvation Army ireo raha nambaran'izy ireo. Tell the people of Madagascar that ny afatra tiany ampitaina izany dia hoe ny zavatra rehetrarehetra manodidina antsika dia avy amin'Andriamanitra daholo dia Andriamanitra ihany koa dia mikarakara antsika na dia tsy hitantsika maso azy dia ny afatra lehibe tiany ampitaina ihany koa izany ao anatin'izay dia toy ny tenin'ny papa teo ihany hoe tiantsika Andriamanitra. Vahintsika amin'ity alina ity indray ary zareo avy eo amin'ny FIO plus izay misehatra amin'ny fampiofanana mahakasika na fiompiana isan-karazany. Miaraba ny Aldini ary tonga soa indray. Ya, miarabanao dia miarabantsika rehetrarehetra izay mpanaraka fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao. Anomboantsika azy avy hatrany ary tonga dia ny programa hoe roviana indray no manao izay fampiofanana izay ary zareo ianareo amin'ny FIO plus. Izahay manao fampiofanana tsy nataonay misesisesy be intsony izy ity fa isaky ny 2 volana zay vao manao an'ilay fampiofanana ka amin'izao volana Aogositra ho avy izao dia amin'ny fahaenina no anaovana anazy alaka misy fahaenina ny volana Aogositra dia miofantsika ny akogasy sy ny poulet de chair ary ny zoma fahafito ny volana Aogositra dia ny akoho combo sy ny akoho manatody lava ary ny sabotsy fahavalo ny volana Aogositra dia miofantsika momba ny fiompiana kisoa ny mampiteraka sy ny manatavy dia ny toerana anaovantsika azy tsy miova ao amin'ny kafetariany SK Antanimena dia tsy misy ny fisoratananarana mialoha fa tonga fotsiny ianao alohany amin'ny 7 ora sasany maraina aloha tonga aloha amin'izay mahazo plasy tsara ery aloha be ery rehefa amin'ny faran'ny fampiofanana dia afaka manontany zay tianao anontaniana ianao zay fanontaniana petraka ao dia mety mahasoan'ny hafa ihany koa ao anatin'izay zavatra izay dia ny numéro telefôna ifandraisantsika 038 50 740 06 ary ny 035 50 740 06. Inona kosa indray ary ny tanjona amina hoe fampiofanana izay ataonareo fa tsy mety vera ohatra hoe tonga dia miompy fotsiny mety betsaka mieritreritra an'izany eny an-tokantrano. Be dia be mihitsy ny tonga dia manao fotsiny andaontsika iope satria tsy mety raha dia tsy manana natombotra koa anankiray ary zay moa zany fomba fiteny zay fa ny tena tanjonay dia mba hoe mba asa tena mahavelona tsara ilay fiompiana izay atao dia eo ihany koa raha ohatra hoe olona zay hoe efa miasa izy dia mba ho vadinasa mahavita ny besoin rehetrarehetra izay ao an-tokantrano ny vola miditra amin'ilay izy ny ankoatran'izay ihany koa raha ny tanjonay dia ny malagasy rehetrarehetra mihitsy no tena mba matianina amin'ilay fiompiana amin'izay fotoan'izay mba ampy tsara ny sakafo atsika rehetra eto Madagasikara ny ankoatran'izay ihany koa zany dia mba tena hoe azahoanao tombony betsaka
ilay fiompiana zay ataonao za betsaka mantsy le atao hoe maty antoka izy am'le izy de hitan'le olona sasany le faty antoka zay ataony de mitarika an'le olona sasany tsy anao ilay izy zany de zay zany anisany hoe tanjonay zany ao anatin'ilay fiompiana izay ataonao ka anaovanay fampiofanana. Iza kosa indray ary ny antsoina anao an'io fiofanana io ireo olona efa tena hoe misehatra sy manana zay hoe fiompiana lehibe zay ihany ve sa ohatrany ahoana? Reny ary no tena anisan'ny hoe antsoina zany satria zao mety ho gaga ianao fa ny ferma lehibe ihany no mety ho lasa ho fahity rehefa kelikely raha ohatra ka tsy mitandrina tsara ao anatin'le fiompiana izay ataonao raha tianao ho fantatra de consanguinité kely anankiray fotsiny. De tena kely fieritreretantsika zany fifangaroana raha ao anatin'io de efa mampiena tsikelikely ny vokatra azonao ka atonga an'le fiompiana zay ataonao ho fahity ao rehefa kelikely ka antsoina daholo ny olona rehetrarehetra tsy misy ankanavaka ao anatin'ity fiofanana ity na ianao vao anomboka na ianao efa manao an'le izy na mpianatra zay hianatra rehefa kelikely de araroty aloha amin'izao fotoana zao satria raha am'izao ianao manomboka miopy de mba ino no mahavita ny fianaranao mandritra ny taom-pianaranao rehetrarehetra de tsy manavaka an'izaniza zay rehefa mahazo teny malagasy mazava tsara ianao satria omena boky ianao rehefa aveo de omena ihany koa zavatra ho ahafahanao mahazo an'le izy tsara de ino zany amin'ny alalan'ny sary vidéo ao anatin'izay. Mety mametra-panontaniana ny tokantrano any hoe inona ary ny anarana ao anatin'le fiofanana afaka mpiarina avy hatrany ihany koa ve le fianarana atao mandritra ny fampiofanana io Aldiny? Ny zavatra tena ianarantsika ao de ao aloha zany ny hoe trano ny fitaovam-pinanan'le le biby izay atao eo ny fanamboarana ny sakafo ny fisafidianana ny karazany biby izay ompianao ny fatran-tsakafo ny ataontsika hoe ihany koa hoe ny ara-pahasalamana satria iny zavatra lehibe anankiray mba tsy hahatonga an'ilay aretina ho tonga ao aminao rehefa tonga ao io zao ny ho ataonao rehefa tianao tsy ho tonga ao aminao le aretina de izao no ataonao ao anatin'le izy de izay zavatra rehetrarehetra zay ianarana amin'io de zay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de ny fikarakarana ny biby rehetrarehetra io de ao daholy. Ny zavatra ilaina amin'io ve zany zavatra mora hita amin'ny andavanandro sa ohatrany ahoana indray mahakasika an'izay? Ny olona mihitsy mieritreritra hoe rehefa iopoatran'io ianao de zavatra sarotsarotra be daholy fa raha ohatra raisika fotsiny hoe ramolamina zany ramolamina zany ange anisan'ny protéine végétale tena hoe manampy be an'ny fiompiana zay ataonao ravin'akondro afaka ampiasaina ihany koa zany raha ohatra mitohana le kisoa tsy mety mivoaka ohatra le izy ny ravina sosety ny ravina papay vonina papay zany vonina papay zany ange raha ohatra ka io biby ataonao be kakana be de vonina papay no omena anazy de manala kakana ilay izy siramamy ilaina ihany koa anatin'izany sira ny voasary ny zavatra rehetrarehetra zany hoe zavatra hitanao andavanandro no ampianaranao hoan'le biby izay fiopy anao ao mba ahafahanao mahazo vokatra am'le izy eny fa na io jefotsy io ary na gony rehetrarehetra plastika tavoahangy plastika zay vereny de afaka atao. Mandeha be ny fotoanantsika fanentanana avy amin'ny Aldiny ndao ihany koa ampatsiahivina ireo programa manaraka ho an'izay fampiofanana momba na fiompiana izay. Eny ary azadino ny fiofanana zay ho ataontsika ny faheniny ny volana aogositra andro alakamisy io miofantsika ny akoho gasy sy ny poulet de serre ny fafitony volana aogositra zoma io ny fiompiana akoho combo sy ny akoho manatody lava ary ny sabotsy fahavalon'ny volana aogositra ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy ny toerana anaovantsika anazy de ao amin'ny cafetariany eska Antanimena tsy misy ny fisoratana anarana mialoha fa tonga alohan'ny amin'ny valora sasany maraina 5:03 ariary sara-piofanana ho an'ny isanandro de efa omena boky ianao afaka hoentinao mody iny de tongava fotsiny alohan'ny amin'ny valora sasany maraina de efa mety ny numéro téléphone ifandraisantsika 038 50 740 06 na ny 035 50 740 06. Tapitra sady ny fotoanantsika ankasitrahany Aldiny ny vahiny tato amin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra anao indray misaotra antsika naharitra ny anatra amin'ny farany amin'ny manaraka indray io.
fampahalalam-baovao-antsika tamin'ity androany ity ankasitrahako feno ianao tsy sasaraka taminay hatramin'ny farany mamy fotoananao indray ny fampahalalam-baovao raha mipitso toy izao indray felomato. Nanolotra hoanao teo ny Real News ny vaovao marina. Avec Kias, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre